Fanazo lehibe ny firaiketan-draharaha kosa ny fitsarana tampony androany nanatanteran'izy ireo ny fiainiana ny teny Anosy teny. Nanatrika ny fotoana ary vola Ravoavy sy Stéphane Razafy Mandemby. Rasendrandatovo Jean Jocelyn Marquio, Ranoro Soroanaval, Fleuris ary Gaspard Brissarliva no lehibe ny firaketan-draharaha eo anivon'ny sapam-pitsarana telo ao amin'ny fitsarana tampony izay niara-nanao fianianana androany. Fianianana izay natrehan'ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana, ny filoha voalohan'ny fitsarana tampony ary ny procureur général eo anivon'ny fitsarana tampony. Ireo lehibe ny firaketan-draharaha ireo izay vao napetraka ireo zany tompona andraikitra voalohany eo fanatanterahana ny fandrarana eo amin'ny fitsarana tampony sy ireo sampam-pitsarana ao aminy zany. Voalaza teo moa fa raha tsy misy an'ireo mpandrarah ireo dia ireo zany no mampanan-kery araka ny lalàna ny asa rehetra, ny acte moa zany tena izy ataon'ny mpitsara. Zay zany mazava-dehibe ny fametrahana n'izy ireo eo amin'ny toerany, ireo koa ny tompona andraikitra voalohany. Raha misy olona manana fitarainana zany amin'ireo mpandrarah eo anivon'ireo rantsa-pitsaran'ireo, ireo ny tokony antonona voalohany. Mihoatra ny 300 ny firaketan-draharaha miasa amin'ny fitsarana voalohany hatrany amin'ny fitsarana tampony manerana ny Nosy.